Tontolon'ny fividianana izay hatrany dia tsy mahasarika anantona afokotany. Anova sy soratra anarana anaty listy mpividianana any am-ponina ao Anosibe. Ambaniny ta ho an'ireo afokotany miisa 220 ao an-toerana ho azy amin'ny fanentanana sy fandresena lahatra atao gaeta andretsy lavatra. Mitotaly 720 sy 500 sy 7 sera hetsy ny isan'ny mponina ao Anosibe, ny farany taona 24 sy ny fiandohan'ny taona 124 ary tombanana andidina ny 730 sy 500 sy 4 ny mpifidy izay mitsinjara amin'ny fokotany misy 220 ao Anosibe. Raha ny 10 ny volana febroary 2022 avy izao no tokony farana ny fanavaozana ny lisy mpividianana, tsy maresika ny mponina ao Anosibe anantona ny birao fokotany no ny antony maro samihafa na eo aza ny fanentanana sy ny paikady entina anaovana izany. Mbola ezaka bebe kokoa zay amin'ny resaka fanavaozana ty lisy mpividianana ty. Misy olo aza rehefa tonga any amin'ny kartena amin'ny tokatrano zay efa tsy nahavita hifidy fa ny anjaranay ataka hoe chef fokotany zay solo-tena-panjakana hoe mandresy lahatra ny vahoaka hoe mba hidrika ao anatiny lisy mpividianana. Vahaola hitanay dia hitety trano zay anao recensement, andefa olo tondra le cahier aloha no alefa après amizay mienregistré izy ao anatiny le tena boky lisy fividianana. Dia ireo olo zany no alefanay any amin'ny tokatrano tsirairay satria zay ny vahaolana hitanay zay mba hahatonga le olo risque bebe kokoa amin'ny fanoratana agnarana amin'ny lista fividianana. Sahirana araka izany ny sefy fokotany amin'ny fanentanana sy ny fandresena lahatra ny mponina, isoratra sy anamarina ny anarany anaty lisy mpividianana. Ireo sefy fokotany ao Anosibe izay nilaza fa tsy nandrainy tambo-karama ny tao anatiny enim-bolana raha toa ka efa nisitraka izany ireo sefy fokotany amin'ny komuna sy distrika hafa. Ankasitrana ihany koa ireo sefy fokotany ao Anosibe ny firosoana amin'ny fividianana izay ho sefy fokotany fa tsy tendrena araka ny hita tao anatin'ny taona maro. Rehefa tonga ny toko na mpitondrana ray dia tendrena ny fanendrena nefa dia matetika na pisy problema ziny. Ny tenako manokana dia maha-président ny association fokotany eto Anosibe dia makasitraka alifasonareo fa vonona zay hiatrika ilay fifidianana. Fifidianana io hetaheta ny vahoaka io, ny tena ny vahoaka zany toe ty olo tianay apetraka hitondra ty fokotany ty ka mahakasika ny fifidianana dia efa vonona zany ny fokotany 42 eto Anosibe hiatrika io fifidianana. Na ireo sefy fokotany na ireo mponina mangataka isiany fifidianana fa tsy hanendrena ny sefy fokotany, ialana amin'ny tsindry sy ny baiko midina isan-karazany. Mitindregny aloha hitako karaha tsy dia ao loatra fa aleo ny fifidianana no ametrahana lay olo io fa tsy resaka fanindriana zegny satria raha olo hifidigny izy hipetraka io mety ho sarosatro ny fagnalana izy raha ohatra ka tena tsy misy zavatra efa hita fa goavagna be. Fa raha olo mboatendry mety moramora zegny mitindregny zegny adoso amin'ilay toerana fifidianana ny atao fa tsy hoe fanendrena. Araka ny voalaza ny lalam-panorenana ao amin'ny andinin'ny 15, ny vahoaka no tompo-pahefana ary manolotra izany amin'ny olona tendrena amin'ny alalan'ny fividianana. Josy Adidy ny fisoratana anarana ao amin'ny lisy mpividianana sy ny fanaovana safidy amin'ny andro mpividianana.